tsika tonga amin'izao fotoana afahantsika manompa an'Andriamanitra eto indray androany. Mino fa faly ianao tonga eto, sa tsy zany? Raha tonga eto ianao androany dia aza raisina fombafomba ny fahatongavanao eto fa tonga eto tsika dia hitady an'Andriamanitra, hikatsaka ny tavany dia ilay Andriamanitra tsy mamitaka, tsy mandainga zany. Raha marina zany dia mity afatana mafy an'ny Tompo ianao. Anao manokana tonga eto androany dia azo antoka fa ho tahian'Andriamanitra ianao, satria izay ny tanjon'Andriamanitra nge amin'ny olona izay manompo azy, amin'ny olona anankiray izay mitady azy dia izay ny tanjony androsahan'ny fahasoavany, ny fiadanany ary indrindraindrindra ilay fiainana maharitra mandrakizay. Amen. Ka hivavaka tsika eto amin'ity toerana ity ametraka an'izao fotoana izao mba tsy hahafahan'ny Satana mahita irika, satria marina ny tenin'Andriamanitra fa rehefa vory ny zanak'Andriamanitra dia eo ihany koa Satana. Inona moa ny tanjon'ny Satana amin'izany? Ahatonga ny olona anankiray tsy hifantoka, ahatonga ny olona anankiray lasa mivavaka amin'ny fombafomba fotsiny ihany. Ka engany ianao tonga eto androany andray anjara vavaka ianao androany. Indraindray tsika rehefa tonga manompo an'Andriamanitra tahaka izao efa mitarika ohatra ny ety anoloana, fa mbola maro ny karazan'olona tsy voatarika mihitsy ny ety anoloana. Androany ianao dia mila mahafeny tenanao tena hivavaka, tsy jerijery mitarika fotoana, fa rehefa avy eo ianao dia ahita azy ireo hitarika fotoana eto ihany. Fa rehefa hoe iraisaintsika hivavaka dia ohatra ianao tena iray hivavaka fa iraisaina hivavaka, satria amin'ny alalan'izany andraisantsika ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiray avy. Amen. Aondreo raha ny lohanao amin'izao fotoana izao, aondreo ny lohanao dia hanomboka hivavaka tsika rehetra mihitsy. Eny fa hatramin'ny ankizy kely raha mahazo an'izao fampahirezana izao dia tiako hivavaka ianao mba ho fahasoavana ho atsika tokoa anie izao fotoam-bavaka izao. Samy mivavaka maneho etaeta-po eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny vavanao dia misy fahagagana ny teny aloky ny vavanao. Olon'Andriamanitra ianao, samy mivavaka mametraka an'izao fotoana izao hitahian'Andriamanitra tokoa. Raha io misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy zahay, nentinao eto amin'ity fiangonana ity zahay Andriamanitra, tonga maro amin'izao fotoana izao hitady ny tavanao, hanompo anao, hanome voninahitra anao, hisaotra anao, hankasitraka anao ny amin'ny fiainanay, satria fahasoavanao anay tokoa ty androandroany ty Andriamanitra. Afahanay Andriamanitra manandra-peo eto anatrehanao, afahanay Andriamanitra mivavaka ho an'ny fiainanay, afahanay mankasitraka anao, afahanay mandreny amin'ny teninao, afahanay mideranao Andriamanitra. Fotoan-dehibe izao fotoana izao ko dia miasa ianao, tsy mahay nininona izay raha misaraka aminao Andriamanitra, tsy mahay nininona izay raha misaraka aminao fanahy masina, ko dia mametraka zato sanjato amin'izao fotoana izao zay mba ho arovanao amin'ny rasonao, ho tahina manokana Andriamanitra ny tsiray tonga eto androany. Atsapa tokoa fa manompo Andriamanitra mahery zay. Ireo olona izay tonga eto ketraketraka Andriamanitra, ianao ny anangana azy indray eto amin'ity toerana ity androany. Ireo olona izay efa kivikivy na lavo mihitsy amin'ny fanomponanao, anarina azy indray ianao eto amin'ity toerana ity androany. Miasa ianao fanahy masina ao anatin'izao fotoana izao. Miasa Jesosy eo. Ny asan'ny fanaratsy kosa tondra fanelingelenana, tondra tsy fifatohana, mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy miala eto, tsy manam-pahefana eto ianao, resy ianao any an-davaka ny elo, tsy mahazo manam-pahefana eto zany. Fanahy masina, saotra anao fa ho amin'ity fotoana ty tokoa ny voninahitra ao. Misaotra ray zanaka fanahy masina, anaran'i Jesosy naovana ny vavaka. Amen. Nao mbola ity hatana mafy ny tompontsika. Ho anao androso ireo namantsika hitarika fiderana eto anoloana eto ho anao aza atao fombafomba ny fiderana. Nisy fotoana ny vangin'Andriamanitra ny amin'ny fiderana io. Ny fiderana rehefa tena ataonao ny fonao rehetra dia mbola manoatra no mivavaka izy io. Inona ny antony tenenako an'izany? Ny vavaka dia ny vavaka zao tsika teo. Raha io tahio izao fotoana izao, ianao ny asa mahery eto amin'ity toerana ity,
fa ny fiderana raha atao ankira zao zay dia zao raha io sotranao zay taio zao fotoany zao hoe ianao jesosy ny asa mahery misy feoany zany hoe zava-dehibe ihany koa fiderana io ho anao zany a azavarina mijery mitarika fotoana fotsiny marina fa tena ny aingo tsara izy ireo a fa azavarina fotsiny ianao fa alefasany amin'ny tompo ihany koa ny sainao a na dia mahita aza masinao anatin'ny fiderana amen na ndao raha isika mpitiavatanana reto raha lasana bavy a mpitarika fotoana reto zany Alleluia, alleluia. Dia ampifaliana feony indray no anamafisany any arahaba ho antsika izay tonga eto tompoko anompo an'Andriamanitra eto sy ho antsika izay natokantrano ihany koa manaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny Facebook dia hoy aho aminao hoe hitanao atokantrano ao aneny tompo iseho amintsika tsiraray avy tonga eto ihany koa aneny voninahitsy sy ny fahatsarany ary tsy alamaina ianao androany raha tonga eto satria eto ilay Andriamanitra mpanjaka sy tompotompo izay tompontsika eto amin'ity toerana ity ny zavatra fantatra dia hoy aminao efa ao anatin'ny vaninandro farantsika sa tsy zany tena efa maro ny zavatra ratsy hita eto seroa ary tsy fantatra hoe aneriana any mety hoe iza ny anaraka an' Jesosy ary iza ny anaraka an raha any fa inoko fa itsika rehetrarehetra eto dia anaraka an' Jesosy sa tsy zany anaraka an' Jesosy mandrapatapitra amin'ny fofonaytsikitsika satria izy ny tompontsika izy ny mpabotra antsika ary izy ihany koa ny mbola antom-pahavelomantsika amin'izao ora sy fotoana izao ka hoy aminao hoe an' Jesosy hatrany hatrano fiainanao sa tsy zany e tiako mba teneninao hoe anao hatrany fary anao Jesosy hoe androany tsy ala aminao ana hivadika aminao hoe androany Jesosy fa anao ny fiainako amen na androany tazomy arovo tsara ny arovavanao atao tsara dia gardeo tsara amin'ny plasinao satria hideran'Andriamanitra tsika androany sa tsy zany e ny fideranan'Andriamanitra izay ataontsika eto androany raha misy marary dia inoko fa tena ho sitrana ny aretina ary ho anao izao tokantranao izay efa mety efa eo ambavahoana ny fahafatesany ianao amin'ny aretina raha tena hideran'Andriamanitra ianao androany ao tokantranao ao tsy maintsy hiala aminao ny aretina mainina hiala aminao ny aretina satria ny Andriamanitra izay tompontsika eto araka ny tena mpanompon'Andriamanitra teo hoe ny fiderana dia tena hafa kely mihitsy satria faingana be ny fiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana ka andao ary tsika hitompoka hitsangana avy hatrany hideran'Andriamanitra anompo azy amin'ny alalan'ny fiderana eto amin'ity toerana ity ho an'i Jesosy ianao an' Jesosy ny voninahitra amen na eto ianao Jesosy Orpa no ponto bom, orpa no ponto bom, orpa no ponto bom, até se cantar a tu boa, anisa na we, ara tifisine, ana favorine, ana pitaline, orpa no ponto bom, 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 até se cantar a tu boa, anisa na we, ana tifisine, ana favorine, ana pitalino. Deus Jesus, quase ele é no funado, quase dele. Olle lantu po, 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 adesso canterà tu po, anisa na we, ara tifisine, ara paurine, ara pitalino, olle lantu po, 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 adesso canterà tu po, anisa na we. Jesus,
Hoanao voninahitra, hoanao dera, hoanao saotra, hoanao rery Jesosy eo. Raha isy fidarananay Jesosy eo. Raha isy saotra. Haleluya. Orbeba muito bom. 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 Adesi gandara tu boa. Anisha nawe. Galile. Galilo. Ana paurine. Orbeba muito bom. 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 Adesi gandara tu boa. Anisha nawe. Pipaline, Ana Paurino. Vad dizer ao Jesus? Wasan, wasan good night. You enjoy a bam and I want to understand ideas. Porta no rantupo, Porta no rantupo. porta no rantupo, Porta no rantupo. porta no rantupo, porta no rantupo. Adesi gandara tu boa. Anisha nawe. Ana Pipalino, Paurine, Ana Pagalino. Porta no rantupo, Porta no rantupo. porta no rantupo, Porta no rantupo. porta no rantupo, porta no rantupo. Adesi gandara tu boa. Anisha nawe. Ana Pitaline, Ana Pipaline, Ana Paurino. Sai, me sei. Dá o dera Jesus Antoine. E boca cá com direito não viena não. Livesse direita. E ula na tua sete Jesus. Ya samira federalis. Hallelujah. Yeah. Wanau zan Jesus yo. Wanau dera, wanau nyazo, wanau funat. Anti-societane, 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 Sai, me sei. Anze Jesus. Inad, minna ula na Jesus. Ise deva kuna vanese. Hallelujah. Yeta na Jesus Antoine. Wanau funat. Wanau dera. Wanau saut. Wanau rery Jesus yo. Yeah. Yo, Yansika, Yansika. Yo, Yansika, Porta no ponto po, Porta no ponto po. porle lantupo, Porta rantupo. porta no rantupo, Porta no rantupo. porbe babuntupo, Orbeba muito bom. porta no ponto po, porta no ponto po. Adesi gandara tu boa. Anisha nawe. Ana Paurino, Ana Pipaline, Pitalino. Anisha nawe. Ana Paurino, Ana Pipaline, Ana Paurino. Mana. Hey, wanaraka anze sosik. Ndao tsika mbola ilaza anaraka anze sos. Hey, tu izy Androany. Anaraka anao zay Jesosy eo. Tsy ala aminao zay. Samy Jesosy eo. Anaraka anao hatramin'ny farany zay Androany. Utsarani sotutuliza aona kusare yaminga fanta chamba kakifarani satimati tarana utsarani sotutuliza aona kusare yaminga Anarakanawa, Jesosio, anumpanawa.
Anong panao, anong panao, anong panao. Yabu ang manatawag ka. Maniti manananyaka, panituput si manabaka, ulu nakini sembebaka, yang bualu manatabaka, iburu maniti manananyaka, panituput si manabaka, ulu nakini sembebaka, anarakana, 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 wabse sosio. Anong panao, anong panao, anong panao, parani. Anarakanaw, 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 sa sosyo. Anong panao, anong panao, anong panao, parani. Agora tok tsara Diana wan se sos. Tok tsara Diana wan se sos. Wan se sos na. Situ purenu lalanga, aitana pizzarana, beruazire vivunau, rapeya ita fena bauba. Situ purenu lalanga, aitana pizzarana, beruazire vivunau, rapeya ita fena bauba. Anarakanaw, 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 sosio. Anong panao, anong panao, anong panao, parani. Anarakanaw, 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 sa sosio. Anong panao, anong panao, anong panao, parani. Sami se sosio. Anarakanaw sa yan juan. Arupa na wachang faran sa. Sialang naw sa sosio. Hallelujah. Walau finacha tuko akasita kana usaya jemacho dera na usaya juan. Hallelujah, hallelujah. Abitskete tana mavan Jesose. Hallelujah. Hallelujah. Soratsika ny tompo lehibe zay tonga amin'ny fotoantsika fa atsika manolo tena ho an'Andriamanitra. Ho anao ataovy tena tsara ny fanoloran-tenanao natria an'Andriamanitra. Atadio fa zay rehetra tolotra an'Andriamanitra ihany ny tehirizina. Zany hoe raha misy afeninao zany ny fiainanao androany dia tsy voatahirin'Andriamanitra zay afeninao zay. Fa aoka ianao tena ho tsotra mihitsy androany hoe le za le mbola ohatran'izao Jesosy za le lavo iny za le mbola nandainga kely iny za le nangalatra kely tamin'ny fomba miady iny satria latsaka ny telefonina n'olona dia tsy naveriko tonga dia nitsoahako ny pisy. Mangalatra amin'ny fomba miady zany. Ary eo anaty an'Andriamanitra dia tsy mahazo rariny mihitsy. Be dia be ny zavatra tokony mbola finatsika. Oka ianao tsy hanamary tena mihitsy androany tonga eto amin'ity toerana ity. Ho anao androany tsy andro fanamelohana nefa ty andro androany ity. Raha mampahery anao eto dia tsy hanameloka anao mihitsy Andriamanitra. Zay mahafinaritra amin'io Andriamanitra io. Andriamanitra dia tsy mpanameloka fa mpamindra fo. Zany hoe mbola andro ny famindrapo izao. Oka ianao androany zany tena anolotra ny fiainanao tsara eo anaty an'Andriamanitra. Tompo raha iza dia ny anompo anao hatramin'ny farany na iza hiala za dia tsy hiala aminao. Zany nge ny fanolora-tena tian'Andriamanitra aloka ny vavanao ka ho anao androany raha tonga eto ianao mety mbola saritsarina fanolora-tena hatramin'izay tsy andron'izany intsony zao vaninandro zao. Anao hira anankiray tsika ataontsika lera hoe ianao ny fialofako dia vita izay hira zay dia hivavaka be tsika nolotra ny fiainantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Zany hoe ao anatin'ny tira ty dia efa afaka manolotra ny fiainanao eo anaty an'Andriamanitra ianao zany. Sotra Jesosy. Sotra fanahy masina. Ao anatin'ny hira dia efa afaka manolo tena ho an'Andriamanitra ianao. Alleluia, alleluia. Sotra Jesosy. Faku manudi tina
kini fuku nyaluka mina kanau jambaracha metianga luku sauti atausha anilanau tuku nyasunan nitananau yang teraku apakah rewaiai sajianau tiayanau tupo manjai kisah. Haleluya, saudara Yesus. Danau-Mu selalu baku Saudara yang masa pacaran. menudi Enot kursia mana? Kamatu kini fuku yaluka mina Kanau rambaracha metianga luku sauti atausha anilanau tuku yazunai nitananau yang teraku apakah rewaiai sajianau tiayanau tupo manjai kisah nyasunan nitananau yang teraku Haleluya. Saudara Yesus. Saudara mana? Samy mivavaka amin'izao fotoana izao. Samy mivavaka manolotra ny fiainany no avy ny ampelantanan'Andriamanitra. Aoka tena nanahantoka ianao fatafakambana amin'Andriamanitra androany. Samy mivavaka mangatany famindrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao ianao. Hitan'i Jesosy ianao tonga eto io rahalahy. Ianao tonga eto io ranabavy. Noho ny aminao mihitsy ny isian'izao fotoam-bavaka izao. Noho ny fitiavany anao no isian'izao fotoam-bavaka izao. Manana fanantenana ianao androany. Fa ho raisiny ianao androany. Ray eo, ndreto izay. Tonga manatona ny seza fiandriananao. Satria ianao dia fitiavana. Mangataka ny famindraponao izay Andriamanitra io. Ny amin'ny fiainanay. Tonga eto izay Andriamanitra. Satria ianao Andriamanitra tsara indrindra. Dia efa niteny fa ny elokay ny hevitra mampisaraka anay aminao. Ka dia tsy miaino ianao. Mahatonga ny tavanao tsy hitanay. Dia ny elokay. Dia mangataka ny famindraponao izay. Ny eto amin'ity toerana ity androany. Raisy Jesosy ny fanolorantenanay.
avozinay ny fiainanay eo anatrehanao Andriamanitra. Te hanompo anao zay Jesosy aho. Te hiaraka aminao zay. Tsy androany ihany fa mandrakizay dia ho anao zay. Samy manamafy ny fanoratenany. Raisy ny tompo ianao androany. Tsy andro mpanamelohany ty androany ty, fa andro mpananganana, andro hitahin'Andriamanitra anao manokana, andro anasitranan'Andriamanitra anao ty androany ty. Halleluja, halleluja, halleluja. Misaotra Andriamanitra fa eto ianao. Misaotra Jesosy aho fa velona ny fanantenanay, satria ianao tsy mandainga, ianao dia miasa, tsy miova ny herinao malisany eo mandrakizay. Mino zany teninao amin'ny Hebreo zany zay Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Misaotra fanahy masina tsara indrindra fa ny tsiray avy zay tonga eto dia raisinao tokoa ny fiainanay. Halleluja, halleluja, halleluja. Mankasitraka anao zay Andriamanitra tsara indrindra o. Raisinay ianao Jesosy, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay androany raha-pitsoaro mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka. Misaotra ray zanakary fanahy masina. Halleluja, amen. Antsika te tanana mafy fandraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Mafy ny toerana. Samiara maka toerana tompoko. Dia mbola mamerina ny araba ho anareo rehetra izay tsy mbola niona hatramin'ny maraina, fa zao vao tonga eto ianao amin'ny anaran'i Jesosy, na ianao na ianareo izay zao vao tonga amin'ny anaran'i Jesosy ho aminareo ny fiadanana. Ho aminareo ny fiadanana. Iteka mafatompo isika. Amen. Mety toerana vetrany retina matsika reto a. Dia irosika amin'ny tsofandrano andro zaza ato amintsika. Amaky baiboly isika zarakely hoe ho amin'ny mba metrany tanana fa ny mpiana ny teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka ho izy taminy avy ny zaza anatona ry aza rarana fantoaza fanjakan'Andriamanitra lazay ka nitsodrano azy. Mampahery be mihitsy ny voasoratra eto satria ny zaza zany amin'Andriamanitra dia tena misy valeur, sarobidy. Zay zany zaza amin'Andriamanitra. Voalohany voasoratra efa natao an'ny zaza ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ny zanako kely io zany dia efa napetrak'Andriamanitra ao amin'ny fanjakana. Fomba fiteny ankehitriny dia hoe d'office efa napetrak'Andriamanitra ao amin'ny fanjakana. Fa sika olona lehibe kosa dia miankina amin'ny fanapahan-kevintsika hoe raha mino an'i Jesosy, mandray an'i Jesosy, miova fo, tongolom-baovao, afaka amin'ny fahotana, manao sitrapon'Andriamanitra, sisa, zay vao eken'Andriamanitra hipetraka ao amin'ny fanjakana. Dia satria efa nataon'Andriamanitra ho an'ireo zaza ireo fanjakan'Andriamanitra, dia mbola tovan'Andriamanitra fahasoavana hafa ihany koa izy. Zay mahatonga n'Andriamanitra natonga an'i Jesosy nandrain'ireo zaza madinika ireo dia troso azy Jesosy dia nametra tana taminy ary nitsodrano azy. Tsofony Jesosy rano, natolo Jesosy ho an'Andriamanitra le zaza mba ho tsara fiafara, mba ho aditsy andraikitr'Andriamanitra ny fiainany, mba voaro amin'ny ratsy, voaro amin'ny loza, ary misy zavatra nomany devoly amelizana azy dia mba andamoka sy maty akaranany zany. Ry havana malala, ny zanakitsika mandraka ankehitriny io dia tena sarobidy amin'Andriamanitra, manana ny valeurany eo anatrehan'Andriamanitra. Noho izany aza tao ambany zavatra mihitsy ny faloranao ny zanakao ho tsofony rano anio. Ho anareo izay fa nananjanaka ny tsofona rano teo aloha dia misaoran'Andriamanitra anao fa efa navita nanolotra ny zanakao mba ho tsofona rano mba tolotra ho an'ny tompo. Ho anareo izay mananjanaka nefa atao tsy tahitra, atao tsy rorotra, atao tsy dialiana loatra ny hanolotra zanakao ho an'Andriamanitra, mifonay ianao ary manapa-hevitra amin'ny andro anankiray izay andreanisanao filazana fa hisy fitsofan-drano ny zaza indray ho tanterana ato dia misorata anarana aingana faran'izay aingana ianao. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo, ho antsika ray aman-dreny. Halleluja, halleluja. Ka dia roso amin'ny fitsofan-drano zaza isika. Safady miaongelista io.
dia zay voatonona zany a dia mandrotra ty anoloana vololo ny rina sitriky ny avo volana tonga dia mandroso ato ianareo nomeny janahary miora fity andria miaja Agnès raha famezantso rindra ny aina aizy rindra ny aina Arinarivo ny aina Ianjara Ariniavo ny aina Katisia Laingoary Malala Fitia dia makato ilay zay voatona manaraka Fitahina Soa Arvola makato a Rasoa Arvony nomenjanary Lili Sandry Rarvola nomenjanary Prinsia Rafidimanana avitry ny aina tafita Andry Nirina Jessica nomenjanary Mikaelo Jonathan Narlin nomenjanary Mikael Jonica Arnaud reo zany a izy efatra amby folo menada zay ho tsofintsika rano amin'ity androany ity dia misy anankiray mandroso aty a sitrikiny volana Andriamanitro sotranao fa afaka mametra tany amin'ity zazavavy ity kandroany no anorako azy mba hoanao Andriamanitra tokoa ary tsofoko rano mba hisafidy ho anao tokoa izy manompo anao amin'ny andro mpiainany rehetra amin'izao taona zao dia tonga amin'ny famadina fanahy masina ka vehivavy mahery sy mafana foany Jesosy izy tapaka ny ozina sy petaka ho aminy sakanako ny tententevoly andanako ny fiainana afafaka eo aminy raha Jesosy famonjena sy fiavana azy ary fandresena hotaina ramito hotaina ravoaka hotainao an-tsao hotainao an-tanàna manapaka azy ny herinao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy nametrako tanako amin'ity zaza ity ka hitsofoko rano azy androany ho zaza salama sy tsy malofy izy hotaina ranitra hotainao an-tsaha hotainao an-tanàna ianao Andriamanitra no andran-tanàna azy tapako ny ozina ary fanako ny asabotsanakelin'ny fiainana safidinao ny tenanao Andriamanitra izy fotoana rehetra vantena ka nompoanao tokoa anompanao hatramin'ny fariny ary tsy velin-dalana mihitsy varovana miratsy izy zaza ity sofoka rano lasa andry eo amin'ny fiangonana izay misy azy izy ka tonga vehivavy mahery ampiasain'Andriamanitra be mihitsy amen
Jesu, 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 omeko anao ny fiainako. Jesu, 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 omeko anao ny fiainako. Raha ny androko sisa, Sizay mbola iainako dia atolotra anao. dia atolotra anao e. Omeko anao Jesu ny fiainako. Omeko anao ny fiainako. Raha ny androko sisa, sizay mbola iainako dia atolotra anao e. Omeko anao ny fiainako. Zay fotoana fohy nafantsika nanolotra ndro zanakitsika mba ho an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao tsika dia irosondray amin'ny fitondrana ny fanatitra tanterao amin'ny mpifaliana amin'ny finoana ny fanatitra ao fa zany no sitrapon'Andriamanitra ho antsika ary le izy tena hitain'Andriamanitra ny fiainantsika tokoa. Amen na ka manosa vetrany ianareo zay tolony ampahafolokarena makaty anoloana rehefa aveo tataza manokana fanatitra fanaontsika mazatra mbola anao hiry tsika rehetra ao anaty zany rehetra zany tompoko. Zovun leila mabundu fanaye Ize yizu panzak tumpuni lake Ize rasendra mandal uru faval Leila mae tumpuni Jesu Leila malaza Jesu Jesu, Leila mae, tupunie, isina. Leila malaza, tupunila, panzakana. Zube, subun leilai, mandalam ni tanane. Zube, subun leilai, malazam pagakane. Ize, izum panzak, tumpuni lake. Ize, rasenra mandal, urun faval. Leila mae, tumpuni Leila malaza tupuni lake panzakana Leila mae tupuni izindona Leila malaza tupuni lake panzakana
panjakana lela malaza tompony lady panjakana terasilaza hoanaoe erisiaza mandrakizany terasilaza hoanaoe leray mahere tompony ere izinona lela malaza tompony lady panjakana lela mahere tompony ere izinona lela malaza tompony lady panjakana Tsika voninahitra an'Andriamanitra tao mafy ny tekanao hoe tsika iterana an'Andriamanitra. dia atsangano ny tanana izay tsy mbola nazo le valo praky dehibe hoe dia mba sarao vetivetsany raky dehibeny ho anatin'izany no anao filazanao amafisina amintsika zany ny fotoanantsika ny herinandro masina talata larobia kamisy zoma dia tonga avatsara daholo ianareo satria vavaka fivadikanina no tena ataontsika mibatoerana amin'io herinandro masina io vavaka ho an'izao fiangonan'izao tsika mila entina ionatry Andriamanitra mba ahazo famindrapo foana fiangonana ka na dia misy ary ny olana ny ady zavatra sarotra toy ny aretina mandoza ankehitriny io dia mba ho havan'Andriamanitra tokoa isika amen na dia vavaka ho an'ny Madagasikara isika ho Madagasikara mahazo famindrapo ka dia ho resitosika andamoka mission eto amin'ity firenena ity ny favalo mpitondra ny aretina Covid-19 amen na zay zany filazana dia ny alatsinainy ny alakamisy masina misy fandraisana fanasan-tompo azadiny ny mitondra mofo ra isan'olona amin'ny herin'ny androany maraina misy ny andro misy mipasika mankalaza mipasika sika dia azadiny ihany koa ny mitondra mofo satria misy mifandraisana fanasan-tompo amin'io andro io zay zany filazana ho apetrako amintsika rehetra dia ny raky dehibe zaraina iny zany amin'ny herin'ny androany maraina no tena miherentsika azy kanefa moa raha ohatra ka alahady ariva no tonga dia atsika tanterana foana le izy alleloia andaontsika maky baiboly atao bokin'ny Isaia no vakina amin'ny anaran'i Jesosy Isaia toko faha-enimpolo Isaia toko faha-enimpolo andiny voalohany sy faharoa ary ny fahatelo eno tsara ny voasoratra mitsangana miazava mitsangana miazava fa tonga amin'ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa posaka aminao fa indro ny aizona manarona ny tany ary azo-pito manarona ny firenena fa aminao kosa no hiposany Jehova ary aminao no hisehoany voninahiny ary firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao Romanina toko faha-13 ilay novakina tamin'ny maraina ka ny andininy faha-12 ka hatramin'ny andininy faha-14 ary tokony anao zany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana fa ankehitriny no famonjenantsika dia akaiky no tamin'ny andro vao ninoantsika efa lasa ny alina ka efa mbe akaiky koa ny andro ka aoka rentsika ny asa maizina ka hitafitsika fiadiny mazava aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro tsy amin'ny filalavan-dratsy na amin'ny famamona tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejejona tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana fa hitafidy Jesosy Kristy tompo ary aza mianiny amin'ny nofo atateraka ny filany avy amin'ny alalan'ireo teny novakina ireo ry fiangonana malala
tonga manarika ty fotoana ity noakatsika fampianarana zay veriko fa fampianarana avy amin'Andriamanitra saza ho antsika amin'izao taonjato faraiky amin'ny 20 taona 2007 misy antsika izao. Araky ny nambarako tamin'ny maraina raha ohatra ka namotsy fotoam-pivavahana ianareo tamin'ny maraina dia izao efa manitsaka ny vaninandro farany isika taranaka ankehitriny. Tena arabaky teny efa manitsaka ny vaninandro farany. Noho izany miatso antsika ny Tompoandriamanitra mba aneo amin'izay ny fahazavana antsika. Averiko indray satria efa manitsaka ny vaninandro farany antsika dia tsy mety intsony raha le fiainanao hatramin'izay ihany mbola fiainanao amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy sy ny taona manaraka. Fa ny zavatra takin'Andriamanitra amintsika rehetra tsy rampitso na afakapitso fa manomboka androany dia hoe aoka iseho amin'izay ny fahazavana antsika. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly mantsy Jesosy no lay fahazavana ary zay rehetra mino azy nandray azy manana azy ao anaty dia ambaran'ny Baiboly fa tonga mazava tahaka an Jesosy ihany koa. Andoko evakitsika ny Baiboly entina manamafy fa Jesosy no lay mazava. Jaona toko voalohany dia ny andininy fahenina ka hatramin'ny 12 no vakiny. Nisy lehilahy ny ran'Andriamanitra Jaona no anarana. Izy tonga ho vavolombelona anambara ny mazava mba hinony olona rehetra no ny teniny. Tsy izy anefa no lay mazava fa tonga ho vavolombelona anambara ny mazava ihany izy. Tao ny tena mazava zay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny raha na sitrapon'ny nofo na sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Araka io teny io raha ohatra ka nanaraka tsara ianareo dia Jesosy Kristy no nambarany Jaona mpanao batisa hoe izy no lay mazava. Izy no lay ny ran'Andriamanitra mba tonga ty izao tontolo izao ty zay ho anatin'ny aizina mba tonga mba ahitany mazava. Ary isika kosa zay nino an'io mazava io, nino an Jesosy, nandray an Jesosy, manana an Jesosy. Dia zao no tena nataon'i Jesosy hoe ianareo ndray no fahazavan'izao tontolo izao. Amin'ny alalanareo no isin'ny fahazavana, isin'ny mazava eto ambony ty tany ity. Andoko vakitsika ny voasoratra Mateo toko 5 toy izao ny voalaza 5:12 ary 9:40. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava eo masiny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ndrainareo zay any an-danitra. Isika zany no nataon'i Jesosy fitaovana anazava ty izao tontolo izao ity. Ry havanao, araka nambarako taminareo tery aloha efa manitsaka ny vaninandro farany isika taranaka io. Isika fiangonana amin'izao vaninandro izao. Noho izany hoy aho taminareo tsy maintsy aseho amin'izay ny fahazavana antsika. Ny tanjon'Andriamanitra mantsy dia tahaka izao. Tsy maintsy aseho ilay fahazavantsika mba ahafahan'Andriamanitra mahamonjy olona maro be eto ambony ty tany ity. Tsy maintsy aseho ny fahazavantsika mba ahafahan'Andriamanitra manome fiainana ho an'ny olona rehetra velona eto ambony ty tany ity. Satria raha ny programan'Andriamanitra dia hoe
tsy tsika ireo ihany tian'andriamanitra hovonjeny, tsy tsika ireo ihany tian'andriamanitra homena fiainana, fa zao tontolo zao mihitsy ahoana ho voalaza Jaona 7:1 fa toy zao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana eno tsara toy mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanafiana mandrakizay. Tsy ny olombitsy no tian'andriamanitra hovonjeny, tsy ny olona sasatsatsany ihany no tian'andriamanitra hovonjeny, fa zao tontolo zao mihitsy ny vadinao tian'andriamanitra hovonjeny, zanakao tian'andriamanitra hovonjeny, mpiaramonina aminao tian'andriamanitra hovonjeny, mpiara-miasa aminao tian'andriamanitra hovonjeny, ny olona any am-pianarana miara-mianatra aminao tian'andriamanitra hovonjeny, ary naiza toerana misy anao reo olona hitany masinao reo dia tian'andriamanitra hovonjena daholo. Amen. Amen. Tian'andriamanitra hovonjena zareo satria amin'izao tsika miteny zao ny akamaroan'ny olona dia ao anatin'ny aizina, ao anatin'ny famaizinana, ka ny olona ao anatin'ny aizina sy famazina tak'izany dia tsy mahalala ny lalak'izorana fa dia mandeha anjamana, ary izy mandeha anjamana io tsy makazakory fa dia mirohatra, miazakazaka, mirona makany amin'ny lalan'ny fahaverezana, dia ilay fahaverezana mandrakizay. Tsy tian'andriamanitra ho amin'izany ny olona. Ahoana ho ilay Isaia novakitsika terem-boalohany, Isaia 1:2, fa indro ny aizina manarona ny tany ary azim-pito manarona ny firenena. Rakotraizina ty zao tontolo zao ty, ao anaty azim-pito ity zao tontolo zao ity. Iroso iazakazako any amin'ny fahaverezana ity zao tontolo zao ity. Noho izany na manao fanetanana be mihitsy Andriamanitra amin'ity androandroany ity, ho anareo izay efa nanana Jesosy, ho anareo izay efa manana Jesosy mitoetra ao anaty, ary efa natsakan'Andriamanitra ho fahazavady ty zao tontolo zao ty. Zao ny teny nataon'i Jesosy, teny nataon'Andriamanitra, Isaia 1:2, mitsangana. Alleluia. Alleluia. Mitsangana, zany hoe miarena, zany hoe mifoaza, miazava fa tonga ny fahazavanao. Halleluia. Antso lehibe ataon'Andriamanitra ho antsika vaokan'Andriamanitra zany, ary antso tsy natao ampiarina rapitso na afaka pitso, fa natao ampiarina amin'ity androandroany ity. Mitsangana ianao, miazava ianao, fa efa tonga ny fahazavanao. Amen. Rehefa mahita ny fahazavantsika mantsy ny olona dia hiala ao anatin'ilay famaizinana izy, ka anatona ilay mazava. Ny olona anatin'ny famazinana nge tsy mahafantatra misy zany mazava zany tsy azy zany, fiainana mahazatra azy zany, fiainana ny ainany amataona maro zany, hoe ao anatin'ny famaizinana. Ary zany mahatonga azy ireny na dia efa entiny eo aminy ary ny tsara, ny mahafinaritra, ny mety, dia tsy mataitra azy, tsy marototra azy, fa ao anaty, satria mbola ao anatin'ny famaizinana izy. Ka rehefa miseho ilay mahazava, miseho ilay fahazavana afaty amintsika, dia anapa-kevitra izy hiala eo amin'ilay maizina ka anatona an'ilay mazava. Mahafinaritra ke ry havana ny miaina ao anatin'ny mazava tena mahafinaritra be mihitsy. Tanao zao mivolaza amin'ny Isaia 1:7, ary ny firenena manatona fahazavanao, ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Halleluia. Azo antoka zany, azo ny Andriamanitra antoka, fa rehefa tapa-kevitra amin'izay tsika mpino kristianina hoe hitsangana amin'izay aho, ho aseko amin'izay ilay fahazavana eo amiko, ho aseko na aiza naiza misy dia mahazo antoka Andriamanitra fa reo olona be dia be ao anatin'ny famaizinan'ireo dia hirohatra anatona an'ilay mazava, anatona an'ilay fahazavanao. Amen. Amen. Ary ny mampahery hatramin'ny mpanjaka, hatramin'ny mpitondra fanjakana azy, zay le voalaza ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka
makeo amin'ny famerapiratany fimposahanao anatony izy dia falibe Andriamanitra fa rehefa tonga amin'ilay fahazavana izy dia hovovonjy ny fanahany amen ho vitsikely ny mirotra makany amin'ny elo fa be dia be ny mizotra makany amin'ilay fiaina mandrakizay no le fahazavana hitan'ny olona eo aminao eno ange ty faminaniana nampitonan'Andriamanitra ny Isaia ty Isaia toko faharoa Isaia toko faharoa fakiny amin'ny anaran'i Jesosy andininy faharoa ary zao no tonga any aparana ny tendrombohitra misy ny trano Jehova dia orina eo an-tapon'ny tendrombohitra ary asandratra ho avo no ny avoana ary ny jetilisa rehetra hitanjotra ny kana eny maro ny firenena no hiainga ka na hoe andesika hiakatra any tendrombohitra Jehova ho any antranon'ny Andriamanitra Jakoba mba hampianarany antsika ny amin'ny lalana ka andehanantsika amin'ny atorony fa avy any Zona ny voan'ny lalàna avy any Jerosalema ny tenin'i Jehova nampitondra faminaniana ny Isaia mpaminany zany Andriamanitra hoe amin'ny andro farany zany hoe amin'izao vaninandro zao io tiany lazaina io ny tendrombohitra hoy Andriamanitra tsy toa zay misy fiangonan'i Jehova misy fiangonan'Andriamanitra dia aorina eo an-tapon'ny tendrombohitra apetraka eo ambonin'ny avoana izy inona ny tanjona dia hoe ary ny jetilisa rehetra hitanjozotra ankany eny maro ny firenena no hiainga ka na hoe andesika hiakatra any tendrombohitra Jehova ho any antranon'ny Andriamanitra Jakoba mba hampianarany antsika ny amin'ny lalany ka andehanantsika ny amin'ny atorony fa avy any Zona no voan'ny lalàna ary avy any Jerosalema ny teny Jehova mba hatonga ny jetilisa rehetrarehetra zany anatona antsika satria ny zava-misy ange raha lasana bavy tonga ito dia zao hoe hatramin'izao tsika miteny zao tsy mbola tena hitan'ny olona ilay fahazavana eo amintsika tsy mbola hitan'ny olona ilay isika taloha ihany no mbola hitana araka nambarako tamin'ny maraina teo hoe iny le vehivavy makorelina tary iny le vehivavy varitera tery nefa ianao amin'ny efa pino ato efa mivavaka efa tsy manao an'izany tsony fa le fiainanao teo aloha ihany mbola tadidiny mbola tsarony iny le rangaha mamilava tsy tsarony indringa izy iny le bataina tao anaty tatsy le ianao amin'ny efa mivavaka ato efa manompo an'Andriamanitra fa le tantaranao taloha ny tsarony satria zay ilay manao ianao ihany aloha mbola hitan'ny olona amin'izao fotoana izao fa ilay fahazavana zay efa napetraka Jesosy teo aminao tsy mbola hita fa mbola takona mbola miafy zay le zava-misy amin'izao vaninandro izao anika tsy rototra tsy taitra ny olona tsy rototra tsy taitra ny firenena ary natrampitondra azy tsy taitra tsy rototra mahita fa misy fiangonan'Andriamanitra io satria ny mahataitra ny olona dia le fahazavana hitany eny aminao le mazava hitany eny aminao zay mahataitra ny olona zay mahasarika ny olona no zany ry havana miantso atsika mpino rehetra ao amin'ity androandroany ity tapaho amin'izay ny hevitrao asehoy ny mahafahazavananao tompoko andao ekena sy akatoavina le Isaia toko 1:1 manao hoe mitsangana miazava fa efa toka fahazavanao ary ny voninahitry Jehova tsy aiza fa efa miposaka aminao halleloia manapa-hevitra ho amin'izantsika rehetra atsoavo ataon'Andriamanitra izany malahelo be Andriamanitra araka namarako tamaraina hoe efa mba miantso izy hoe mitsangana ianareo miazavay ianareo dia ianao tsy mbola taitra ianao tsy mbola rototra le fiainanao teo aloha ihany tianao fiainana le mombanao teo aloha ihany tena tianao tondranao fiainanao raha lasana bavy eo matonge no vonjena ianao ary mbola nomen'Andriamanitra tombonandro avelomana tahaka izao satria tian'Andriamanitra hoe amin'ny alalanao zay atsangana ho mazava
aorina eo tapotedrobotra le ianao mba iseo le mazava amin'ny alalanao dia hiasakasaka daholo ny olona rehetra manodidina hoe ry misy mazava andao anatona an'io isika zay nge tian'Andriamanitra atongavany dia malahelo Andriamanitra raha ohatra ka tsy taitra ianao tsy loatra ianao malahelo izy tokony efa olona be dia be mihitsy voavonjy ataoko hoe tamin'ity taona raika amin'ny 20 ity fa tsy jery ny taona lasitsika tokony efa olona be dia be no voavonjy tafiditra anaty valan'i Jesosy fa indrisy no ianao tsy nanapa-kevitra namaly ny antson'Andriamanitra namaly ny ety satra moa ny teny hoe antso farany androany satra amin'ny tena izay fa dia manentana antsika rehetra ao tapaon'ny hevitra ao andao asehoany mahafazavana antsika andao samy ana mahafafalorantsika teno an'Andriamanitra samy mivavaka izy Haleluya. Haleluya. Misaotra Tompo. Mivavaha ihany ianao. Manora tena mba ho tonga fahazavana ianao. Ka amin'ny alalanao ny amin'Andriamanitra olona marobe ho tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Haleluya. Ianao Tompo no miasa. Ianao no miasa. Hamonjy fanan'olona marobe amin'ny alalan'izao fiangonana izao ianao. Ary mipino amin'izao fiangonana izao ho tonga fahazavana. Hatonga olona maro hanatona amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Haleluya. Tompo mesa mahery ianao.
vava ihany ianao aoka mbola hivavaka ihany ianao aoka mbola hivavaka ihany ianao mba ho tonga fahazavana fitaovana tsara sy mahery ampelantanan'Andriamanitra ianao ho vavolombelona ianao halleluja halleluja oh halleluja tompo ianao no miasa ianao no miasa Shaya Parkandarakata Sara Parkandarakata Sara Parkandarakata Sara Parkandarakata Ora Sara Parkandarakata Sara Parkandarakata Sara Parkandarakata Shaya Ora Shaya Papa Papa Parakidarakata Sara Parkandarakata Sara Papa 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 Ora Shaya Papa 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 Parakidarakata Hauka tena feno fanoratena ianao miandry ianao ny tompo ianao no ampiasainy ho fahazavana eto amin'ity zao tontolo zao ity ho vavolombelona halleluja ola sara parakandarakadia shaya pa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  ola shaya paparakandarakata sara parakandarakata sara parakandara sara pa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  Sara Parakandarakata Sara Papa 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 Sara Papa 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 tena hivavaka ianao mba tena hisiany mahafahazavana anao fitaovana tsara sy mahery eo ampelantanan'Andriamanitra ianao ora sara papa 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 ora shaya papa 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 Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra mahery ianao mampiasa nay fitaovana tsara sy mahery eo ampelantananao ianao raha isy ho fahazavana eto amin'ity zao tontolo zao ity izahay ho vavolombelonao izay tompo ora shaya parakandarakata sara parakandarakata sara papa ora sara kandarakata sara papa ora dokodokoto sara papa miantso anao ny tompo miantso anao ny tompo hamafiso ny fanoratenanao eto amin'ity toeran'ity androany mba ho vavolombelon'ny tompo marina ity fiangonana ity ianao manokana halleluja halleluja sara papapapaparakidarakata ora sara parakandarakata sara parakandarakatia sara parakandarakatia sara papapa ora sara parakandarakata sara parakandarakata sara papapa misaotra Andriamanitra lehibe ny fahasoavanao aminay fiangonana fa tapa-kevitra izahay hiarina hifo ka neo ny mahafahazavana anay mba ho tanteraka sitraponao ny amintsena olona be dehibe 12 dia satria fantatsika fa fiambe kaiky kokoa ny andro ko aoka ritsika ny asa maitsina ka hitafitsika fiediny mazava aoka isika hitondra tena tsara tony amin'ny andro tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny famamona tsy amin'ny fijangajakana tekevitra tsoa zay tenin'ny Paoly apôstôly zay tena tsapan'ity lehilahy ity fa efa tena tombotra ny andro tsy azo atao fotsiny aminazy hoe rapitso na afaka pitso na amin'ny herinandro fa efa tena tombotra ny andro
no zany mba tokan'Andriamanitra afa-po tamin'izao fisianao zao amin'izao fahavelomanao zao dia manentana izy hoe mifoaza amin'izay ianao, miala amin'ny torimaso, miala amin'ny fatoriana ara-panahy. Oka iainantsika amin'izay le tenin'ny Isaia 1:20 hoe mitsangana, miazava fa efa tonga ny fahazavanao. Amen. Mba tia nytany anareo aho hoe voarainareo ve izay afatra izay? Efa mivavaka avy anao teo mba ho lasa fahazavana? Rovina no tianao asogadina zay mahafahazavana anao zay? Androany ve? Raha ny tokony izy androany. Izy atapa-kevitra fa androany tiany asehony amin'izay mahafahazavana azy. Tompo, mamindra fo amin'ireo olondreo ianao. Ho tonga amin'ireo olondreo ny herinao mahatonga azy lasa fahazavana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ka ho maro be ny olona voavonjy amin'ny alalan'reto olondreto. Ho tanteraka an'izany. Misaotra Tompo. Amen. Fa ity misy satra mampieritreritra ary tokony mba hilasa eritreritra tahaka izany ianareo. Hitanareo ilay Isaia 2:2 izay nivakitsika ty ary aloha. Isaia 2:2 andininy 2 sy 7. Hoy izy, ary zao no tonga ny aparany ny tendrombohitra misy ny trano Jehova dia aorina eo tapo-tendrombohitra ary asandritra ho avy noho ny avoana ary ny jetrisa rehetra tanjotra ankany. Dia hoy aho hoe rovina no eritreretinao fa miatanteraka zany teny zany. Rovina. Raha ny fandiniko ny soratra masina efa tena dodin'Andriamanitra, efa tena maika be mihitsy. Tsy tia ahita olona mangatakandro intsony izy hoe rampitsy vao maniry zahay, vao asandratra ao ambonin'ny avoana, asandratra ao tapo-tendrombohitra mba hiseho ny fahazavanay. Tsy tia ahita olona angatakandro tahaka izany io Andriamanitra io. Fa amin'izao ora izao, amin'izao androany alahady hiarantsika manompo an'Andriamanitra izao, amin'izao taonjato fa 120 zao, amin'izao mihitsy no tian'Andriamanitra asongatsitsika ny mahafahazavanatsika. Amen. Amen. Zay ny mahafahazavananao. Amen. Amen. Mino aho fa akoatran'izay hoe olona be deaibe lasa voavonjy tafiditra anaty valan'i Jesosy rehefa sehanao ny mahafahazavananao. Akoatran'izay na ity firenena misy atsika ity azy, rehefa mitombo isy ny olom-boavonjy dia moramora ny ansena ny devoly hialy eto firenentsika, moramora ny amahana ny olana misy eto firenentsika, moramora ny andresentsika an'izao rety manigana izao. Tsy marina ve zany? Andao mbola hivavaka indray. Tena mbola namafy Tompo, inty ao manotena ho anao, inty ao vonona hitsangana aneho ny mahafahazavana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Inty ao vonona ho fitaovana eo an-tananao ka amin'ny alalako dia ho marobe ny olona hirohatra anatona fahazavana, marobe ny firenena anatona fahazavana, enatra mpitondra ny mpanjaka aza dia anatona ilay fahazavana mba hovonjena izy. Rehefa afa-po Andriamanitra amin'izany olona mba vonjy marobe zany, na ny fiainanao ary hotahina, na ny fiainanao ary hoambinina, na ianao ary na ny fiainana mety ho tanteraka amintsika rehetra ny tompoko. Andao ary tonga dia hivavaka be isika rehetra amin'izao fotoana izao arak'izay fanentanana nanentanako antsika izay. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy.
anao hatrany farany zay Jesosy tery siala aminao mba ho fahazavanao an'izao tontolo izao Andriamanitra anaradianao hatrany farany Andriamanitra halleluia 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 mankasitraka anao Jesosy fa tsara ianao sady mpanao tsara tompo halleluia ataovy amin'ny fonao rehetra izany hira izany mba ho fanamafisantsika ny fanorantenantsika ao an'Andriamanitra andao tsika hitsangana itenan'Andriamanitra ao anatin'izany hira izany dia tena tenena hijoratra ao farano anao a Jesosy hoe ary tsy ala aminao Sitraka mandraky zaduri Suru azeso anupada Namaru aziro titi Utanderai chuizai Sitraka mandraky zaduri Nalane veia ulataku Nalabzaza Jesosy Nalabzaza Jesosy izany lalana tsy maintsy todia ho faresona be iaro latsako ijoro tsy mbakidiko mandolo tenao hitady re mani sono misia si civi si bakejaka anulu tena witati remani iberi na wambalanda kantaisa naisa te sono misia si civi si bakejaka Nalabzaza Jesosy izany lalana tsy maintsy todia ho fanesona be iaro latsako ijoro tsy mbakidiko Nalabzaza Jesosy izany lalana ijoro tsy mbakidiko Faniriaku niwanya ndanitra ibanzingani tabanga rehefa vita Jesosy asa kueti falawi tetrakaina Faniriaku niwanya ndanitra ibanzingani tabanga Vita Jesosy asa kueti falawi tetrakaina Nalabzaza Jesosy izany lalana tsy maintsy todia ho fanesona be iaro latsako ijoro tsy mbakidiko Nalabzaza Jesosy izany lalana tsy maintsy todia ho fanesona be iaro latsako ijoro tsy mbakidiko Terainy anao Jesosy menanao voninahitra Halleluia! Você que tem a cara na mão, vai ter que se quebrar. Andriamanitra.
Halleluja. Dia soratsika ny tombo izay a. Zao tsika dia mbola hitoy idera sy falifaly eo anatren'Andriamanitra ihany. Sady zany e. Aoka tena ho hitan'Andriamanitra mihitsy ianao hoe faly manompo azy amin'ity androany ity a. Faly midera azy amin'ity androany ity a. Fa miandry an'izany amin'ny olona manompo azy Andriamanitra. Ianao miravoravo amin'Andriamanitra ho ka anao hira anankiroa fideratsika ny tombotsika firavoravona eo anatrehany ataontsika bifaliana. Lao tsika tena hirehetra ho an'Andriamanitra sa tsy zany e? Tsy hanahana tsontsika amin'izao fanompoantsika an'Andriamanitra zao fa tena hirehitra ampirehitra ny afintsika ho an'Andriamanitra mba tena hoe anana antoka amin'ny fihavian'Andriamanitra eny amin'ny raolanitra hiseny anazy amin'ny mpifaliantsika sa tsy zany e? Ka andao tsika tena hidera an'Andriamanitra amin'ny voninahitra azy. Mireja manda piabina Tindania Ufenuna umitafutafa Mirei Tindania Ufenuna umitafutafa Mirei Tindania Furita mitanteko Mirei Tindania Funita mi panteko Mirei Tindania Ufenuna mi tafutafwa Mirei Tindania Funita mi panteko Vou manabe tunitarina Mubanaya jamni farani Nifagakana nufamantarana Nazanaizale Nisitubukase Nifatakana lebe Mireite Tindania Ufenuna umitafutafa Tindania Funita mi panteko Tindania Ufenuna umitafutafa Mirei Tindania Funita mi panteko Funita mi panteko Mirei Tindania Funita mi panteko
Sidrania Rufenunao mitafuta. Haleluya. Kau tsy mandra'Andriamanitra izany iry izany tompoko. Andondreritsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha mandinika dia hitako mihitsy hoe vitsy amin'ny olona ato am-piangonana ny mandeha manao asan'Andriamanitra mitory-teny mijoro vavolombelona. Andaontsika hivavaka androany mba isika rehetra mihitsy no feno etaeta hijoro vavolombelona hitory ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny andronay taloha dia tena nafanafo mihitsy ny tanora sy na dia ndray aman-dreny ary tamin'izany fotoana izany. Nafanafo eritrereto hoe za rery izao no mandeha mitory teny eny an-dravoangy. Za rery tsisy namana dia misy olona be dia be mitangorona foana manolo tena ho an'i Jesosy. Mino fa raha isika izao ny andeha
Angamany tsy impolo miditra amin'ity fiangonana ity raha tena mandeha mandray andraikitra manao tsara ny asan'Andriamanitra isika sa tsy zany e samy mijoro vavolombelona samy manambarany amin'i Jesosy zao nge andro farany e tena tokony hetsika mafimitsika anambarany olona amin'ny olona ny amin'i Jesosy hijoro vavolombelona hitory ny filazantsara sa tsy zany andao ary etsika mambavaka ma tena maro be ny olona vangin'ny tompo amin'ity fiangonana misy etsika ity ho mpiasan'Andriamanitra ho vavolombelon'ny tompo hijoro vavolombelona atonga mpanota marobe an'olo-tena ho an'i Jesosy mazao toerana loha moramora dia hivavaka ho an'izay tsika tompo Andriamanitra raina eo amin'nisotranao izahay raha nomenao n'ity fotoana androany ity fotoana azahoanay tena mivavaka hijoroanay vavolombelona hatonganay ho fitaovana tsara sy mahery eo ampelantanan'Andriamanitra Jesosy ianao mihitsy no miasa mamanginy mpino tsiraray avy mpino tena mafana fo ho vavolombelonao ary tena ho ampiasainao eto amin'ity zao tontolo zao ity ho fitaovana tsara sy mahery eo ampelantananao ho vavolombelona anambarany fahalebiazanao fahatsaranao tompo vangion'ny fiangonana afana fo amin'izany vangion'ny fiangonana Andriamanitra samy mivavaka mba tena ho fitaovana tsara sy mahery eo ampelantanan'Andriamanitra ianao ho vavolombelon'ny tompo ianao eto amin'ity zao tontolo zao ity anambarany fahalebiazan'Andriamanitra anambarany fahatsaran'Andriamanitra samy mivavaka ary tororo an' Jesosy ny fiainanao ora shaya paparakandarkatia sara parakandarkat ola lagadarkatia sara parakandarkatia sara papa ola lagadarkatia sara papa sara parakandarkatia sara parakandarkatia sara papa manangana olona maro amin'izao fiangonana izao ianao ho fitaovana tsara sy mahery eo ampelantananao anambara amin'ny fahalebiazanao anambara amin'ny fahatsaranao Andriamanitra halleluja halleluja ola shaya papaparakidarakata shaya pa ola sara parakandarkatia sara parakindarkatia sara papa Jesus misa mahery ianao amin'izao andro farany zao anangana olona maro tena ho vavolombelonao fitaovana tsara sy mahery eo ampelantananao tompo halleluja halleluja olona maro amin'izao fiangonana zao no hatsanganao azoto afana fo hanompo anao ho vavolombelonao fitaovana tsara sy mahery eo ampelantananao anambarany fahalebiazanao Jesus samahery ianao samahery ora samy mivavaka ihany atloro ny tenanao fitaovana tsara sy mahery eo ampelantanan'Andriamanitra ianao ary eto mivavaka koa ny hafa mba hoatsangan'Andriamanitra amin'izao fiangonana zao ny olona maro ho vavolombelon'ny tompo anambara amin'ny fahalebiazany sy ny fahatsarana
andriananao. Jamandualika ivavaka utupuo iesa kami nasakaza. Tupuo manakaiky anao. Tupuo ataovy manakaiky anao. Sini azo fijalianao. Manakaiky zany lanivoana. Nivotraka isaora. Atokany ny fiainako anao ny asanao. Atokano ny fiainako anao ny asanao. Amihery sy ny fahasoavana. Dia itoany fanahyko ibanjina amin'ny tompoko. Tetuano ny fanahiko ibanjina mitoky. Kaza sitraka no sitrako. Tupuo ataovy manakaiky anao. Sini azo fijalianao. Manakaiky zany lanivoana. Mivotraka isaorako. Misy fitiavan-dalana tsy takatry ny saiko. Misy fitiavan-dalina tsy takatry ny Mandrapitako ilay olo maizina. Mandrapitako lay ony maizina. Misy fifaliana tsy ananako mandrapita. Misy fifaliana tsy analako. Ampiadana ny eo aminao. Tupuo ataovy manakaiky anao. Sini azo fijalianao. Manakaiky zany lanivoana. Mivotraka isaorako. Haleluya, dia iraina ianao Jesosy. Amen, amen. Ho anao ny voninahitra. ho faranantsika ary ny fiarantsika nanompo an'Andriamanitra teto andao hiaraka hitsangana antsika dia hivavaka sotra n'Andriamanitra dia ho faranantsika amin'izay ny fotoana. Misaotra raiko ny amin'ny fotoana rehetra izay tanteraka teto. Mino aho fa niaraka taminay teto ianao, mombanay ianao, ary ny tsiraray avy raha ody dia ampombanao fitahiana, fahasoavana, fahasalamana ary fandresena. Ho amin'izany indrindra nefa ny antsonao aray tompo kodedera sy voninahitra ho anao. Laza hery ho anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahio tsiraray avy raha ody. Sotra tompo. Amen. Samy ho tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko.